Honoré aujourd'hui comme leader politique africain de l'année, recevoir ce prix revêt une signification particulière pour moi. Ce trophée n'est pas une finalité, mais une motivation pour continuer à bâtir, à innover et à transformer mon pays. Être un leader, ce n'est pas seulement avoir une vision, c'est savoir la transformer en action. C'est cette détermination qui nous permet de tracer la voie d'une nouvelle époque. Car le leadership, lorsqu'il est exercé avec vision et détermination, c'est la clé de la transformation. Agayanina isika mitarika makaiza makany aloha sa makany arina. Zay zay ny fanontaniana, fahaizana mitarika makaiza io. Raha ohatra ka fahaizana mitarika makany aloha, tsy kanefa nogisitra amin'ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany. De dikan'izay zany tsy tokony ho izay mihitsy nahazo ny an'ilay amboara. Fa za mieritreritra hoe record ndray tsika amin'ny fahaizana mitarika makaty arina satria tsika ny lohany aty aorina. De bravo ho an'ny filohan'ny repoblika satria izy no filoham-pirenena eto ambonin'ny tany no mahay mitarika makany arina. Nahazo trophée ary nahazo ny amboara ary hitatsika fa Madagasikara no farany gisitra indrindra amin'ny fitantanana ny firenena eto ambonin'ny tany. Feno cabinet tena manao ny imaginy tena hoe zao fitondrana zao zany ary io tsy avy atao toerana any ivelany hatramina resaka gazety amin'ny fampahalalana ny vaovao zany mba hanasongatana mety zany koa ngeny azahoana an'ireny karazana fankasitrahana maro samihafa reny fa vola koa ny somary ataoko fasifasy fanontaniana hoe sao de mba vidina ry za aloha tsy tia hiditra ao anatin'izay fa hoe izy fanontaniana ho anapetra eny fa ny tiana tenenina ao anatin'ilay izy zao fitondrana zao de fitondrana tena le hoe tena tsy mandala ino zany tsy mandala raha ny amitsika an-tanana tsy mandala vola amitsika reny am'le hoe fanatsarana ny imaginy ary tena miantso an'izao tena hoe manam-pahaizana sy cabinet interne any ivelany any mihitsy mba hanao an'izay asa zay fotsiny de tena hoe io zany le mitovy an'le hoe ny vakinina le hoanina fa ohatrany namle ty ivelany ohatrany enrobé de chocolat tanao le misy an'ireny comprimé hoanina le izy tena mangidy be mihitsy fa le moa de asina zavatra kely zany mba tanao zany madio ambony tsikoky zany aingo ambony tsikoky de zay le mahatonga atsika amin'ny teny fotsiny tsy le trano ivelany akory fa ny ao anatiny zay zany le zay le tsy ny fonony akory ny hoeniny fa hoe ny atiny zany tena de zay le resahantsika foana eto zany ao tany sasika kely le karazana hoe efa anarana champion azontsika de afahany tsirairay misaintsaina azo ny filoham-pirenena ary tsy maneno tamin'ny roapolo sy roa arivo nisy alay tompon-dakan'ny resaka hoe fanjarin-tsakafo de ny roa amby roapolo sy roa arivo nisy alay hoe tompon-dakan'ny indostria telo amby roapolo sy roa arivo nisy alay hoe Boubacar Ndiaye zay moa famakeny io zany Boubacar Ndiaye de ny telo amby roapolo sy roa arivo ihany nisy alay hoe les grands bâtisseurs de mbola nisy alay hoe tompondakan'ny planification familiale raiky amby roapolo sy roa arivo tenena kely ary karaté le hoe le miteraka bobaka mampatonga aty amin'ny efatra amby roapolo sy roa arivo misy alay African Political Leader of the Year iny zany lay hoe le nalaina farany teo de mijery tsika hoe manahoana ny firenena am'izao fotoana zao miaraka am'izay zavatra be dehibe zay lay fampitahana moa isan'ny teraka devitra goavana tany an-tambazotra tserasera hoe iny faninana atao anatin'io ny filoha malagasy sy ny filohan'ny nosy Seychelles tena hoe any atoerana 100 isanjato ny herinaratra any atoerana 3 isanjato sisa ny tany tsy fananana asa any tafakara 5.70 isanjato ny tany hoe fidirana an-tsekoly sy ny hoe fahaizana mamaky teny sy manoratra Seychelles io CEO io ny herinaratra 100 isanjato tena hoe firenena aty amin'ny ranomasimbe indiana isan'ny manana hoe arikarena farany ambony iny tafakatra valonjato sy arivo sa $20 dollara ny tany arikarena avy efatra amby telopolo eny amin'ny atsika malagasy eo amin'ny $528 io isam-batan'olona nosy mitovy a Madagasikara Seychelles ny fidiram-borana Seychelles de mazava be resaka fizantany
de jony fa nga io mananao arina kebony tany be de be ohatrany atsika eto tsy isan'izany le miriam be hoe any Seychelles resaka Seychelles zany de resaka fizahantany sy jony zay zany le Seychelles Maurice moa de fa raha malala io zany hoe Maurice fizahantany sy resaka pena hoe siramamy resaka fary zany mampalaza Maurice de nefa ny tena hoe Seychelles sy Maurice zany zao nisan'ny firenena azo lazaina fa tena hoe sady milamina raha hoe resaka stabilité économique zany Seychelles mbola stable milamina tsara ohatrany aty amin'ny Maurice raha resaka hoe amin'ny lafiny toekarena fandraisan'ny tokarafahalemana zany fa isan'ny firenena nosy zany izy no nosy voasikazo hoe faharoa mandroso indrindra ty Afrika raha toa firenena mihitsy zany fa tsy manina isan'ny mandroso indrindra zany Seychelles zany nefa ny ohatrany hoe nanaovana anina be mihitsy hoe Seychelles ary mbola resitsika atao anatin'le fifaninanana anatin'le hoe nazona loka le zaraina tany Casablanca sana moa no fiarovana tombotsoan'ny Afrika fananana vina hitondra fivoarana fa resaka hoe fiarovana tombotsoan'ny Afrika zany tena ny atsika tsy voaritsika io zao ny îles éparses ka zay le fotoana zay ndesana hoe averina va inona ny vita teo inona zany le Jordanie hoe l'Afrique d'abord de Madagascar après zay tena hoe nisy explique Mamadou nisy an'le hoe i Comore koa voalaza foana ao anatin'le hoe Comore ary mbola midepatsika ndray mbola hoe 2020 larana fa 2020 alohatsika de lazay anerinantsika tamin'ny 2018 tsika hoe ataotsika araiky amby 20 anerinantsika izy de eritrereto am'izany l'izy hoe Mamadou explique-moi pourquoi ça parce que moi je comprends pas ataoko teny africaine am'le l'accent lazana nefa fa tsy hoe faly anakihana ka zay le mahatonga atsika amin'ny teny hoe raha ity fitondrany ty kosa aloha zany de spécialiste ao am'izay le hoe fanatsarana image de zay le hoe ohatran'ny fanafoto mangidy io de hoe finosona le zavatra mamimamy mba ao atelina de tafatelina gn'le izy de zay ao am'izay hoe mba meo rano raha sakay moa zany le izy de meo ronono mba chocolat katrafay tena zany le ianao nge mihinana le izy de hoe voatelina ihany le zay vao tay mangidy manganana be fa ino mijanonareo azy zany ekefa voatelina le izy de zay nge mahatonga ny zalahy namany reto manoratra le izy ohatrany tratrany be manaiky zany anao efa nahinana le izy to ianao de io zany sasa moetsy sy aretoko nakina zay ihany ko ao anatin'ny roa minitra tsy idirany anatra la ny mitombo ihany ny olona maty ny rano ny amin'ny resaka social moa zany tena mila fanetanana be kosa io za zany tena ohatran'izao nisy tranga iny leo maly le tetsy am'ireny tiopateky nosato hoe ray aman-dreny ny saika zany hoe fatoerana faliany any le izy de mety tsy hoe tafaporotsaka ve izy na lama de latsaka tany sa tena hoe mba hijoboka mihitsy izy nefa latapoka de nirofiny rano de aveo zany misy tompona andraikitra eny am'le fokotany eny atoerana amina hoe io rano io de tsy tia vahiny io rano io de misy fadany diza de maninona ary raha zany mba misy vipetra ve ny raisina ny aloha fa ohatrany hoe fa mitranga le loza vao misy fanazavana eniny hoe fa ianao tompona andraikitra tokony misy soratra nge zany eny toerana hoe fady eto amin'ity toerana ity de misy panneau eo zay tsara ohatra ka tsy mahay mamaky teny sy manoratra le olona de misy tompona andraikitra mba mampilaza hoe tsy mahazo makeny ianao na misaika eny ianao na manao ohatran'izao eny fa ohatrany hoe fa mitranga le loza zany zay vao be fanazavana hoe io zao tena tsy mety kosa zany tena ohatrany tsy haiko aloha fa raha maneritreritra zay ohatr'ohatry fotoana lay fomba fiasa ary iny zao tena hoe après la mort mihitsy après la mort ohaty zay efa mivaly sasany any koa atao amin'ny tany firesahana misy any reto tokambarotra maromaro reto menanao aorianan'izay de velona ao anatin'ny falaisana le antsonao nanao tatitra aloha teo anivon'ny banque raisam-pirenena zany tokara fahalemanana de be de be ny atotanisa mivoaka zany de ao zany hoe mba mamiakatra kely de midina kely mba tsaratsara kely ny ohatra ny tany 324 ary nosan'ny voaka any tsaratsara kely ny resaka fitombon'ny hoe orinasa ve sany fandrarana sany inona ohatrany tsy eny de na hoe na ny resaka hoe taux d'inflation zany hoe tamin'ny 324 izy tany amin'ny 700 fa tamin'ny 424 izy manidina teo amin'ny 700 de samy tany zany io la ahoana ary zany fomba fikajiny zany satria izy io mantsy tokony ho afaka refesina sy jerena ao tokantrano zany satria zao le zavatra mitrangatra dania misy tokantrano maro na ny volany ary efa tsy ao an-trano azonao zany satria efa navadika chiffre
fa hoe efa vita avitaina amin'ny vary mitsangana, vita avitaina amin'le lasopy be rano, na vita avitaina amin'le hoe le misy an'le hoe fiainam-boalavo moa samy typolozy hitany a, efa zany ngeny ny akamaroan'le tao tanàna ary zalahy ohatran'ny hoe mahamenatra zany a, mampalahelo a miaina zany satria raha ny voalaza amin'ny lasa droit de l'homme de tokony iaina milamina misitraka ny farafahakeliny tokony sitrahany ny olom-pirenena dia nefany a ny zavatra misy araka nambara teo na ny volany ary satria tena efa navadika sifra ho an'ny sasany mba tena hoe sy ny tena hoe tsy possible tsony tsisy satria any ambanivohitra nge vidina daholo siramamy kafe kely ny paraky zany tsy azo avela any ambanivohitra any paraky gasina de voararany lalàna ary izy io de io tsy mety hitazatazanao isa-tokantrano hoe misy paraky ao anatiny eo de ny sira ny jiro zany na io labzy io na io pétrole tena misy an'izany hoe tena tsy miandry mandrehatra jiro tsony any ambanivohitra fa avitaina eo amin'le hoe mbola misy hazavana kely mitsilopy ny resaka momba ny sakafo a de ao anaty aizanao zany efa samy manao tsinjery aizany asiana ny tongotra sy ny voahan'ny varavarana de matory zany le izy ho an'ny afaka matory ao an-trano fa mbola misy koa ny toerana sasany a mandeha any amin'ny toerana ivelan'ny trano no ny antony iny tena hoe misy toerana betsaka igny ary tsy lavitra na amin'ty Analamanga ny fahatry iny ry zalahy de hoe ny biby fiompy marina fa hoe animal na animaux de compagnie le izy ohatran'iny kisoa de miara amin'ny olona Francis Turbo ny olo ambony de ny omby sy ny kisoa ao ambany nisy fizarana tamin'ny resaka vidéo kely zay zao navoaka ny Francis Turbo tamin'ny faritra aloha tsy taniko le faritra zany fa tsy tranga anankiray zany hoe ao amin'ny efitra ilany ny fianakaviana no mipetraka de ao amin'ny efitra ilany somary iva kely fa ambany rena dao satria tsisy ambony rena de ny kisoa ny ao de ny le anankiray tokantranoko ny ompy ny ao ny antony de hoe tsy mandry fahalemana ny tanàna zany de izay zany le hoe tena voaka zany le totanisy any andreny hoe tena banque mondiale ina de lasa ihany na saina hoe fa ahoana ary ny tena fomba fikajina manana ny fombafomba fanaovana ny fandrafetana ny taremarika reny mahasovo maro samihafa reny a mpiara-miombinantoka sy aza diny fa banque aloha io ny lafiny voalohany banque zany de ohatran'ny banque zany misy vola alefany aminao a de misy fameriny iny a misy tamberiny iny a de miaraka am'izay zanany eo zany mety nitao mety hitovy fa mety kelikely ny sasany fa lafin-javatra anankiray zay zany tonge mampiasa le adevitra hoe fa ahoana ary ny fahazahoana zany médaille zany hoe tena mandeha ny médaille mirarakopana be mihitsy raha ohatra zany dani zao no ravahana amin'ireny de tena hoe dani rakirotamby indray fa tsy dani pikabary indray ty zany satria tena feno na mitratra ny dani ary mety ho feno an'ireny tokondaka ny fanjarin-tsakafo fa eto Madagasikara zao ataony resaka hoe dinika sy fitezana paikady hoentina mitady vahaolana ampianana ny tsy fanjarin-tsakafo fa ny zazalatsaky ny 5 taona zay hoe 700 am'izao mba ho ampidinina 520 zany hoe desana fa tokondaka ny fanjarin-tsakafo tsika fa mbola misy zazalatsaky ny 5 taona 700 tena betsaka ane zany de zao anefa napetraka hoe zao ve vao tonga say nanao an'izay kalizy nge azahoana anarana tokondaka ny raisana mi azahoana famatsivola le sardanisy ritoky zay nge le manahirana hoe eto amintsika misy mivarotra sary tena de le sary le hoe tena fadiran'ovana tsy mba le zavatra tsara zany ndre zay amin'ny Madagasikara mba ahafahana hoe misarika hoe azahoana vola no atao fa ndraindray le zavatra ratsy hoe tena sahirana rangaza tena mba hampiorangaza tena tonga ny amin'ilay hoe tokony atefany ve aloha le resaka vola rehefa sanatria mivava sao de hoe lasa bizina tetavana isaky mandeha zany sanatria avy piano fandrafetana tetika asa mety eo anatina 5 taona eo moa zany amin'ny ankapobeny le izy io de tena hoe sarina olona mampalahelo tsy ampy rano déshydraté tena maly nory zany eo resaka hoe tsy fanjaritsaka zany le amidy endrika sy ivelany de normal be zany hoe tena misy olona nge tena hoe tsy mahalala an'izany Madagasikara zany fa raha vao Madagasikara ny resahana de tena le ohatran'ireny sariny tany Ethiopie taloha zany le hoe tena hoe mahantra tena le hoe sinisy nefa malaza fa manan-karena de manino zany ny resahana maheno zany sy mahita le dokam-barotra hoe tena
andao any Dubai mitsidika an'ry etoana ny visite Qatar de tena mandeha eto Madagasikara ary misy le doka hoe tena andao any Dubai ny sarandalana zany a mandroso ny verina eo amin'ny manodididina ny 8 millions d'ariary na 40 millions d'euros zany de hoe etoana ny de atao daholo zany le zavatra milendalenda be hoe any Dubai mitsidika ny tsy mitsidika ny roa mitsidika zany manjelanjelatra be de lasa be mihitsy saiko zany zay lizy re tokona fahalomanana hoe eto Madagasikara zany eto Madagasikara ve zany tena mba misy tsy mahita aloha hoe tena hoe ahoana no ahafahana mampafantatra sy manatsara an'le hoe zany allée de Baobab ohatra le allée de Baobab zany le resana mety efa maheno allée de Baobab tena inona daholo tena hoe mba misy doka mitovy an'izany zany mba hanentanana le hoe fizahantany anatiny hoe ianao zany mety avany amin'ny faritra any ataorany any de ho any Morondava mba hijery zany allée de Baobab zany fa hatramin'ny princesse avany amin'ny faritry Angleterre any ary ny tonga makany amin'izany mitsidika an'le mandeha jet privé tonga ny vazahany hoe mahita an'le izy fi tsy eto de tsy manala fa de honono fotsiny de maninona zany resahana misy zavatra miteraka rena azahoana mampiditra vola vahiny ahafahana miantoka le am'le hoe zavatra fampiasam-bola anaty sy ny fampandehanana ny lafiny sosialy investissement social zany eto Madagasikara kanefa tena ohatran'ny hoe tena tsara fa mahita sy misy vola miditra amin'ny alalan'izany fa de ny mindrana sy ny mangataka ihany zany ohatran'ny lasa mandeha aloha anatin'le zatralahy de zany rehetrarehetra zany tsy maintsy resahantsika satria raha mandeha ohatran'inge hoe fanentana sy fampiresen'olona ndeho any ivelany vola mivoaka nge zany satria anao tsisy an'izany hoe ariary na hoe FMG nandeha hoentinao any a Dubai fa tsy maintsy mandeha amina dolara fa raha ny tsy afaka mpitondra ihany no mivoaka amakany hoe mahazo vola ao anatin'izy de zay ny iverenantsika an'le izy hoe ahoana tsika ity miroso mandeha makany ihany maty zany le tariresaka ao anatin'izy ahoana zany tsika ity ahoana tsika ity fa tena avatra ny fitondrana ratsiraka fandray am'le resaka tsy fanjaritsaka avy to tam'izany tena hoe tena taonareo riva zay firenena mahavita mamahana zany mponina aminy zany mandroso de tsika za ty amin'ny 5 mbola problema resaka tsy fanjaritsaka orny hoe propagande mandava-taona le fahavitantena ara-tsakafo de ampidirina amina hoe aksa lehibe amina programme anasa fa tena reva jerena taritsika ary manahirana sy mampanongo tena ihany lay fomba fiasa hoe aza mbola mitodika ny anatin'le varsa fiotra sinoa no iverina hoe any anjiana ny fahavitantena ara-tsakafo manahirana be ary ohatran'ny hafahafa le sy de misy solombavam-bahoaka zao mivoa tamin'ity herinarity nanio hoe tokony ny fofifa izay manana karazam-bary betsaka no vatsiana vola tsitsy tsy haritra fotsiny zany fa zany la isany hoe atao fofifa efa ny grève efa 4 volana zay vao valy prise tao anatin'le izy le resaka hoe aloha mba ovaina ny tale général efa nisy vahaolana moa tao anatin'le izy fa mandeha ny hira sy ny fanentanana hoe sakafo maro loko namana andriatiny de isan'andro miteny sakafo maro loko mavo maitso fotsy mena atao mba afangaro ohatra mitondra misy eto amintsika zany miresaka tsy fanjaritsakafo ma tsy tokony fahalomanana ary eto amintsika de mbola andaniana vola anaovana ezaka amin'ny fanentanana ny hoe misasa tanana amin'ny savony manasa tanana amin'liny resaka hoe tena andro mikasika ny fahadiovana sy ny fidiovana fanentanana hoe tsy manao malotona dikany mandrakitiny andro any mbola tsy resy mbola zany mbola zany no andaniana vola anaovana fanezany nefa de tafy tokony any anatina fanabeazana any an-tsekoly zany ge de hoe taratra le lesoka ny eo amin'ny tontolony ataontsika hoe fanabeazan'ny fampianarana eto Madagasikara satria tena tokony efa mba zavatra efa tokony efa fihetsika sy fiainana andavanandro ataon'ny olom-pirenena zany nefa tsy maintsy mbola andaniana vola aty amin'ny 2025-2024 mbola andaniana vola anaovana serasera sy fanentanana amin'izany de ny tena loza eo anatin'le izy tsy hoe loza moa zany fa itsekilany ety ny fitondram-panjakana koa miezaka be miezaka amin'iny manatsara image zany hoe tena zay le mahatonga ny hoe aza amin'isy miteniteny sy le hoe marenina aloha le lafa lasa hira mihitsy izy hoe aza manakikira fa manjary tsisy satria izao fitondram-panjakana ankehitriny zao tena mandano vola
mitady an'ireo karazana hoe cabinet spécialisé na spécialiste amin'ny resaka communication manatsara ny image tena hoe na resaka hoe tan'olona misy Rothschild zao resaka hoe mitady vola mpampiasa vola ho avy eto Madagasikara fa manomboka eto de miaraka aminay ianao zany raha ohatra ka manan-javatra mba ho resahana napita vaovao miaraba anao tonga solo ianao misantatra azy ary miaraba toko Allô miaraba alors on a ça salama tsara je qui avait dit tous otany olona arakely androany zala zany hoe zao zany teny aminareo aho hoe tsy tena hoe kapokako fotsiny ty fa zao kosa anao vela rano aminareo anao vela rano ary fanamby no lazaiko aminareo fanamby lazaiko aminareo fa Madagasikara tsy maintsy mandroso Madagasikara nefa zao nefa za tsy andeha amin'olo matarakomasia fa tsy am'rambony aty zany hiezaka masaka teny hiezaka mba hatonga atsika voalohany fa nisy tsy voalohany ary amin'ny lohany zany satria matorotry masiny fa ty am'rambony tsika maky zany zareo mety be zaraina tamiko be vaoka malagasy hitatsika moa fa tsara ny fitatana eto amintsika mandeha tsara ny zavatra rehetrarehetra de mamine toky anareo fa Madagasikara tsy maintsy mandroso ary manaraka zay moa aiza manao zavatra hoe tsy mety amin'ity fireneny ty fa za tena matahotra mihitsy satria Madagasikara de tanomasina ary raha manao ratsy eto zany de tsy maintsy ahita ny zavatra fa tena za miteny anareo tsy maintsy mahazo ny voalohany tsika tsy maintsy moa zany efa slogan ty fitondrany ty tsy maintsy fa saingy kosa tsy ho any amin'ny lohany aty ambambona azo ny voalohany aty ambambona za matahotra ny masiny tena tsy fianiko anareo malagasy fa matahotra ny masiny de aleoko aty amin'ny rambona zany de mba mindamina saka zay fa de mirary soza la zao miezaka be mihitsy ianao zao misotro rano kely zany eo arinanivany isoakany ianao tam'izay isoakany misy mandefa message eto ratoko raha fahalomanana hoe nanahoana ihany le resaka homologation any Kianjabary tena tsy manako laza hatram'izao mbola tsisy valiny officiel fa reo ataontsika hoe tompona andraikitra mahakasika an'izany hoe ohatra ministre ny sport président fédération reny le nitsidika tany ivelany any resaka hoe fampiatrany ho fampiatran'ny Madagasikara an'le hoe mbola tsy tena officiel koa zany fa anisany deniana fotsiny le hoe canne beach soccer zany lalao baolina kitra lalaoviny eny amin'ny torapasika zany nisan'ny diniana tany sy hoe fanatarana fotodrafitrasa de ohatran'izany koa le fanomboana le tetikasan'ny FIFA zany le talent academy zay tsy mbola manana vaovao zay tompoko de mialatsiny indrindra mety afapo anao ny valiteny mikasika an'le hoe homologation any Kianjabary sy ny sisy efa misy antso hafa ndray ho ambadika ao de ho raisinao ianao miaraba toko manao any eny ary miaraba zalava teto aminany any maraba ianao ary reo homologation le Kianjabary ty azoko le izy hoe mbola ao anatin'le jiro tombana any ohatra amin'izao nefa tsika mpametraka ohatrany ao anatin'ny stady ohatra mametraka sabona ao anatin'ny zavatra tsy mety hifandinga ihany zay zany zavatra faharoa moa anarakaraka le mahazo fakasitrarana mahazo meday mahazo karazana miara io zary ny fanehoiko reo vazary io dafa le tsy malagasy mihitsy no mihetsika tsy mampetro-bolo maso an'ireo vazary io zany ka ampiasan'ny volany makaty de zay no ataony rehefa tiano mavomavo de ataony mavomavo tiana ataony menamena izy ataony menamena de tiany tsy maty zay le izy tsika tsy hanao bolokom-bazaha eto aloha tsika malagasy mihitsy no jiro mety amintsika io le satry mety lasa sarotrany hoe ny tompo mandroa ary mahazaka moa de izy ndray hoe nandeha hiteny an'le izy ohatran'izao no fantasin'ny olona aloha tsy mandeha any anaty vilany le izy ary tsy mety le fitasana tsisy tsy mikaikaiky an'izany tsy anao fa raha ireo no endasana
nataony hoe dia manao séminaire dia manao atsikasa dia manao ina dia zany ataony dia lahany amin'ilay fanaovana atsikasa séminaire fotsiny volam-panjakana nefa tsy be niza zavatra natao teto zay manao ataony mipini dia riny eo ny piarony zon'olombelo le ry manany voatsa hoe zany zavatra zany ty voatsa zany zavatra dia tsy hoe raha voatsy le malagasy isam-batan'olona mihitsy no mihetsika zany misy action ataony ahitany any amin'ny resam-pirenena fa tsy tanton'ilay malagasy le izy fa raha ireo no andrasana tsy ho tanton'ireo tsy ho tanton'ny malagasy ka ireo niteny tsy possible zany zay zalava mba fanamariana kely any izany hoe ny malagasy mihitsy zany mila mandray andraikitra ka zay moa izy misy antsovangary samy daoare manao any ianao allo ento miaraba i toko radio to miaraba zona vaty an-dranomena mba iresaka kely ako momban'le resabe tato anatin'ny andro momban'le fampianarana zany hoe rariny zany ny flo amerikana raha namoaka an'le hoe ny zanaky ny mahitahita tsy ny tany afrikana dia aloha tsy raikina so fa aloha hijanona ny aminy satria fitiavatena be misy zany ho an'ireo le tonga firenena ty amin'ny tany mandro ohatra salandeto amintsika zao eniko tamin'ny raha filazam-baovao raha vavy androany fa raha momba andresaka université foty ny voalohany université Antananarivo raha eto Madagasikara fa raha ty Afrika izy dia any amin'ny filarina fa 670 dia eran-tany izy any amin'ny filarina fa 990 ka tsy metsika tsiny ny flo amerikana namoaka an'le bidireza vita na izy raha tonga say dia misaotra anareo top radio namitsika nena ny fanazanaty zany aloha ny université atsika dia efa namoaka olo manga maro namoaka mpitatana sy mpanapa-kevitra maro ka tsy afaka hoe anao fampitahabetsaka tsika fa imoa misy fandaharana ataon'ireny mpandahatra lizy any amin'ny larana fa zao maneran-tany nareo sindrisisa fa tsy mena mitana amin'izany ny atsika profon'izany betsaka amindreo manam-pahaizana mivoaka tamin'ny université malagasy nitazona andraikitra ambony amin'ny any ivelany any ary tadaviny any ivelany any mihitsy zao fotoana zao andao aloha raisiny ianao miaraba tompoka miaraba salame any andray mba zavatra kely tiako mariana dia le momba le tenin'ny prime ministre tanteraka mihitsy le tena famakafaka anareo tamin'ny voalohany ny eto Madagasikara zany dia dokotera ny fahafatesaka raha tenitranga zany da ny zavatra nazo ny député-ny maire-ny reny tsy nanao ny fanambarany iny izy dia napikile kely fotsiny prime ministre tsy ny miaramila sy ny gendarme ihany ny tokony ampiana amin'ireny toerany ireny fa ny lalana indrindraindrindra ny tokony eritreretina ny fanamboarana azy satria matetika rehefa tany lavitra indrina ohatrany ireny dia namanao ny asany ary zareo mpitandro ny filaminana dia ndrafitra tery lalana manarak'izay momba le resaka missionnaire coréenne nianaka maty ny dorana maly raha ny fanambarana nataony zareo aloha dia tena nazefatra ary tena miakina tena mipaka ny an-tsainy tompony andraikitra isanambara tongany mba tonga saina tika malagasy efa ny vahiny nefa nahita zavatra imazingatsy ohatrany ireny tokony mba mieritreritra tika satria eo ny fitoarany atika samitsika kanefa koa dia tsy voatazitsika rery ny lamba malototsika fa dia aseho atsika eraka izao tontolo izao fa dia zaho mbola manentana foana amin'za prime ministre tsy ny fanampiana ho an'ireny miaramila gendarme ireny ny tena zava-dehibe fa mba dinio ihany koa momba ny lalana na tsy manamaivana ny merany mangatabanky fa raha tsy nisy an'iny trango io zany dia tsy mbola niteny mbola tsy naneo ny heviny mihitsy izy momba ny tsy fandriam-pahalemana ny filohansiana moa dia niteny fa hoe milamina be eto tanàna nefa koa izy anisan'ny fanambarana hoe tsy maintsy endrehana ny manao an'ireny na vaizana iza izy zany ankehitriny dia manaiky ihany fa misy ny fahalemana eto Madagasikara sa lafa mazotoa raha ohatra amin'resaka ny tsy fandriam-pahalemana itsy ianao ririndasa tsy tsaroana akory be ny tanàna perinasa heritaona lasa mahery tany amin'ny janvier 2024 tany
be ny tanàna n'Andranomiely commune ray any amin'ny district an'Ankazobe maty le nisy namony hoe tena talo hatrany amin'ny amapolony efapolano nanafika atao amin'le tanàna n'Andranomiely de isany maty voatifitra tao anatin'izany ny be ny tanàna mbola tsarotsika tsara tamin'izany fotoan'izany ary tao anatin'izy de nisy mpitandro filamina nisy miaramila anankidimy nisy amin'ny voaroroy niaraka tamin'nisy vehivavy nisy lehilahy de ny efa moa sasany tao anatin'le de tamin'iny nisy opération be mihitsy natao tany amin'ny faritra Akazobe iny tao aorianan'iny nahafatesana de ohatratra zay foana nge le zavatra mitrangy ary nalefa tany mihitsy le misy le manambonahitra ambony officier supérieur le isan'ny malaza ao anivon'ny fitandrona filaminana iny nalefa nisany nitarika an'ilay fanaovana fampanidritany entre guillemets zany tany amin'iny faritra district an'Akazobe iny tao aorian'ny efa maty tsy hiverina tsony fa raha hoan'ny mpitondra amin'ny lamina ny tany ka satria raha raisina ora zany hoe amin'ny tombontsoa miopapana zay eny mety hoe zay nikaja amin'ny fitondrana hoe zay raisiny tona mampanongo tena kosa hoe tena tsy tiany kosa izy hoe tsy milamina amin'ny firenena hoe ny indemnité raisin'ny prime ministre ohatra navoaka ny Transparency International hoe isam-bolana de nefa mahatratra 2 hetsy sy 10 tapitrisa ny indemnité fotsiny zany ny resaka karama indemnité de logement sy ny sisa ny efa 3 tapitrisa indemnité spéciale d'équipement 9 tapitrisa prime ministre fotsiny zany ny gouvernement talatsaka 2 tapitrisa eo amin'io ny resaka hoe fivoahana ny ivelany enjakenjana ihany fa io vao mivoaka voalohany io resaka io de nanaovana tamin'ny herinandro lasiny krapaka ny gouvernement tanandiso hoe vavoatry marina miparita tasina fepetra zao fa zao izy namafisiny zareo amin'ny transparency zany zavatra teneny tokony fahalemana zany de asa ndray hoe anahoana zany zao ny vokatra izy fa iny moa mahatonga zany zany nge le misy alera marina fa hoe ka mba miasy izy de tsy mba misy ohatratra zany efa mila ohatr zao de mba misy mifanaraka am'zany zavatra tokony hosotrahany fa arakaraka tsy nefa le vokatra fokotany koa nge mba misy ohatran'zany le mba karaha manase fokotany tena marina valo alina ariary sa ohatriny tsy tsaroko tsara nakarina kely enjakenjany tena ny mpampianatra sara miaraba manao salama rangahy raha resaka tsy fandrifalia manakangany jerena amindreo tonga de tsy ilaina an'le mpitondra tsony dalo vahoaka tena von'olo le fanafiny sakoatra ny any elakilatra madinidiny zany moa de fa tsy fantatra to eritreretina nefa fa rehefa fandrifalemana io tsy misy ninona ho ataonao vahoaka malagasy manany ianao de mitafiandrana zany de iasy ianao de inona zavatra hovanina am'izany io ianao de mitafiany olona sofi miravoravo tanana io da vao tsy fandrifalemana ny tsisy ary tsisy fanatsoranao vinanao viny tsy zavatra ho atenena zany izy zany dikety mipamatsy vola raha moa zany tsy mamy vonofina moa zany nafatao atenay raha projet azahoanao nefa le lalana mianto am'ireny nge financement hafa mihitsy misy lalana any iny tsy avany financement mahazatra zay mba mety hoe apisipitsy an'le zany de mba vaovao kely momba an'le resaka cyclone teo ohatra ny tsy naharaka garance ny anaran'le cyclone fa mbola any an-dranomasina aloha le izy mbola any an-dranomasina le izy fa any am'farafarany herinandro any zany mandrafindrafitra tontolo akapobe eny amin'ny toetrandro eto Madagasikara ihany le satria bebe velarana efa ndrasantsika teo hoe ny cyclone manomboka amin'ny anarana G ny tantaran'ny cyclone teto Madagasikara de isany namela takaitra be mihitsy zany le misy an'ireny hoe Gafilo, ny Geralda sy ny sisa zany koa ny H misy hoe Honorine ndao aloha rasina ny antsy manaraka miaraba tapoko Allô? Salame. Tena zavatra mahagaga anaty ity. Ary mbola tsy fantany mbola mipetraka hatramin'izao. Tadidintsika angamba la tamin'ny 2018-2019 mbola tsy filoham-pirenena le mahatonga ny Rajoelina. De nisy fitaovam-piadiana ohatrany nafara ny tsaiko na naizy de natao amin'izay ny 26 juin donc aveo le tanks tsaiko ny anaran'ireny. De miteny mihitsy le commentateur ny TVR mahatamin'le izy tao hoe fitaovam-piadiana avany amin'ny filoham-pirenena. De lasa ny saiko zao koa zao misy fiaramanidina zao tonga koa fidina. Dina fiaramanidina ho an'ny tafika. Anankitelo. Anankitelo, visa indrindra. Apa amin'izy fiaramanidina io. So de iteny indray hoe avany filoham-pirenena hoe filoham-pirenena namela izy de eny tsy azo hoe fangamo filoham-pirenena zany mpame fitaovam-piadiana. Efa nahinona tsika hoe
na miblende hoan'ny tafika andray matomacron efa naheny ve tsika hoe Vladimir Poutine na function ny missile hoan'ny fa lasa ohatra zay le izy de any mahatonga an'izay hoe le pandrimpahalemana nefa tsy mitombona tsara le zavatra ohatra zay satria be de be le fitaovam-pidiana mitaritaka de izay saiko hoe asa razonareo le tiako tenenina asa ohatra mety azavainareo an'izay fa za aloha tsy mahatakatra le hatreto hoe ahoana marina ny tena fipetraka manana zo amin'izany hoe le filoam-pirenena sa nasina budget d'etat io sa tsy fantatro hoe ahoana ohatrany tsy ao anatiny raha zay fomba filazan'le doam-panao gazety tamin'ny TVM tamin'ny 26 juin zay le izy fa de sotra ny folo alindavy ny akapobeny de isy ny andry ao anatin'ny iarovana ny fiandrianan'ny firenena raha ny tena marina zany de tokony zavatra hoe budget teti-bola-panjakana no ahafahana miantoka ny fahazahoana zany fampitaovana zany mety misy ny fiarah-miasa coopération amina firenena hafa amin'ny fampitaovana andreny fa mba ahafahana miantoka an'le hoe souveraineté sy ny fiandrianana ao anatin'izy azadiny fa tafiditra ao anatin'ireny le hoe ministère de souveraineté ny tafika ny folo alindazany ankoatrany hoe ny amin'ny lafin'ny vola ministeran'ny atitany reny zany dia tafiditra anaty ministère de souveraineté miantoka ny fiandrianana firenena de saripaty be mihitsy zany le hoe zavatra varianananarivo fa tokony zavatra avy amin'ny fanjakana foana zany le izy fa io zany mahatonga an'le hoe zay le fitokatokafana olona koa tena mahatonga an'io le culture de père resaka hoe personne zany de lasa problème mihitatra any amin'ny zavatra hafa lizy fa eo ampandehanany rehetrarehetra zany fa lasa voatery tsy maintsy hoe ny olona iny foana zany ny hoe messie no tsy maintsy iny manafitra tsy maintsy iny no vahaolana zay misy olana amin'ny zavatra mivaha de mitroka daholo ny zavatra rehetrarehetra zany andalo raisina ny antso manaraka miaraba tompoko manao any ianao allo efa tonga ianao miaraba tompoko verina kely zikiaza raha tsy roulera intsony afa fahiteny ray amin'ny malagasy ray amanontolo ampatsiaya ty firenetsika vahoaka malagasy de firenena tena mbola ao anatiny atao zany hoe ao anatin'ny fanjanahana mahery vaika mihitsy ka tsika raha ohatran'ireo fa afrikana maromaro reo zao fa nomkanandisika ny frantsay ka tsika firenena malagasy tira tsy mahilika an'ireo frantsay reo tsy miforongony de zato isan'ny zato tsy androso mandrakizay satria any amin'ny jalary io kadasitry Madagasikara fatany daholo ny structure eto amin'ity firenetsika ity afa firenena nisan'ny manan-karena eto ambonin'ny tany amin'ny malagasy zany Madagasikara zany fa malagasy any mahantra satria tsy fon'ireo mpanjanak'ireo daholo ny arena ary vono azy samy rery sisy makatentsika malagasy na ny toerana misy ny arena izy nge mahantra tandahando ala fotsiny ny arena de le commune sy ny anao mahantra ihany ka ny teniko de zao andao tsika anafaka amin'ny Madagasikara amin'izao fanjanahana mahery vaika loatra zao zay ihany fa zay ny atao tsika androsety teny fanjanaka tsy anaiky ny any Madagasikara zany satria tamin'ny manan-karena misaotra indrindra zalahy ndoara ny fanindresahana foana ary mbola tsy sasatra aloha tsika mba mandefa n'le hevitra heverina fa ahafahana mandroso mivoatra ao anatin'izany de hoe any amin'ny sehatra ny fanabeazana rehefa tonga ny fotoana hoe ahafahan'ny olona hoe mba mitomanana fari-patakarana lavidavitra kokoa fa tsy le hoe mijery ny akaiky eo zany teny hoe juste any ambany maso mety misy fiovana ihany le izy satria zany rehetrarehetra zany de maneho toe-tsaina vaovao fomba fisaina fomba fire satria mba manana capacité d'écoute anao manana capacité rehetrarehetra ohatran'izany zany ibeazana avoka ka raha voahany zany misy lesoka dia mba tsy maintsy zao ihany satria raha vo ambany ny fari-patakarana ny zavatra rehetrarehetra de lasa io zavatra mitranga io hoe ohatran'le tranga omaly izy io retoka rehefa alimanana hoe ray sy zanakalahy zavatra tsy de mifakaiza akory ny fanolanana de tonga tamin'ny famonoana hoe vonoan'le zanakalahy le rainy de lasa nitsoka izy rehefa vo maly enjany zany de tsy nanana tetsy de zavatra ohatran'izany nge tena hoe maninona zao no tonga amina zavatra ohatran'izany hoe tena tsy afaka mifampiaintsony ny olona fa tonga de misy zavatra kely de tonga de resaka ady fandatsahanaina
fa lasa tsisy vidiny mihitsy ny aina ao anatin'le izy fa zany tena misy fandraisany betsaka amin'ny lafiny ara-panabeazana daholo zany na hoe tena ny ray hoe mba mila farafahakely ny iviny hoe mba ahafahantsy hoe tsy de tena hoe aka diplôma ny tanjana hoe lay fahatakarana sa ahafahana mandinika sy mandanjalanja hoe inona ny tsara inona ny mety anahoana raha zao ny fanapahan-kevitra ohatry le any amin'ny fifidianana ihany io hoe andraiky veda sa eritreritra zavatra hafa kokoa any aoriny lavidavitra eka zany tena misy fototra lehibe ao anatin'ny resaka fanabeazana daholo zany rehetrarehetra zany ary samy tompona andraikitra amin'izany tsisy afaka miala andraikitra amin'izany satria fanabeazana ny eny amin'ny arabe manao an'izany mitondra ny anjara birikiny ny ao an-trano ny any amin'ny fikambanana ny any am-piangonana ny any an-tsekoly sy any amin'ny politika zany tena tafiditra daholo amin'ny antoko politika raisina aloha ty antso manaraka ty miaraba tompoko salame salame Ketamo misy fanantenana amin'ny mba ele samans patsyandamata tamin'ny responsabilena momba fanasiany alo dia motoa sy ny sa ny taonananareo zany zavatra ny ato azaka andresitana ny manao ny fandeha-pahalema ny Madagasikara fa iny efa raha tsy hoe miankina miay fahiny de tsara fandeha-pahalema raha miresaka isan'andro isan'andro hoe finy kasy da efa voaloha de ohatrany hoe reny tsy zareo hoe tsy fandeha-pahalema zany fa ohatrany miverina fotsiny hoe accident fotsiny ary rehefa mitranga de mitranga iny ka zay probleman'le hoe ilaina tsika isan'andro efa hitatsika le faravan'le firenena tena rava nge le firenena raha tsika ny fampianarana de ohatrany hoe ny any amin'ny primaire zao ny amin'ny fanjakana ohatrany hoe fa nalana an'le lisa hoe ao manatin'ny abadona ay mamaky kely manao tafotsy fa tsy manana tanjona mihitsy ianao hoe afaka lasa lavitra izy mpianatry ny any amin'ny primaire voalohany amin'izany ko nefa le misy mity zazy afahanao miditra ny any primaire sy ny fianarana azy de efa maika zany atika le fampianarana ny olona rehetra nefa tsy afaka mpianatra zanaka any amin'ny privé daholo ka hoe voatary amin'ny maternelle izy a de varia na any amin'ny grade d'enfant na any amin'ny crèche ohatrohatrany fa zay le faravantsy firenena ary le firenena tena inina piteraka de tsy fantatra hoe za miantso foana olona misy olona tokony aty fa za miantso zany be fa zany mahatonga amin'ny tena mety moana ihany teny le mpanory le mpitondra hoe fongorona le mpanorotro za raha iza fihetsika ataony zany de fongotra misy le mpanohitra satria ohatrany tsy mahita olona mity misy koa nge lafin-javatra anankiray hoe misy fotoana anginana de misy fotoana hitenena de misy fotoana mbola hoe andinihana hoe ahoana satria mba misy ihany le tentative mba hisin'ny famondrona kery manoloana le zavatra amin'izao fotoana zao fampitovina tadiny tokanga raisina aloha ny antso manaraka resantsika zay rehefa avy eo miaraba tompoko manahoana manoana tompoko radio salame rahama tsy mitano ihany misy resaka nataon'le ragnaty eo alolo teny ny teny momba nle resaka hoe tsika Madagasikara lasa ny fazato olodolony arenatsika ary fantany tena marina be iny resaka iny azadino fa talohan'ny fahaleovan-tenany Madagasikara tamin'ny 1960 nge efa nisy zanatao hoe Orstom teny Dimajato io parc géologique io de efa nisy natao hoe IGN Institut Géographique National zay lasa FTM taty tena répertorié mihitsy ny carte sur carte minière ny arenany Madagasikara ary ainy zalahy io ndrindra fa ny frantsay mahalala ny zavatra io mihitsy nisy ka ny fanapodiny zavatsika marina zao tsika tsy afaka hiady ny frantsay hoe ndaotsika ao amin'ny léparna dia épar sady hitondra pasy redirety zany fa ny tokony ataotsika malagasy zao mangataka amin'ny fanjakana mba ataovy raha za le fampianarana rehefa mahay le malagasy tsy azo badona izy fa amin'izao fotoana zao nge de manana ny tenen'ny olona teo tena badona mihitsy ny malagasy amin'izao fotoana zao
ary losa dia marina ny tenin'olona hoe lasa mateny voakany velany zay mahitahita manam-bola. Rehefa mamono afinaritra nataony Donald Trump tsy ilaina makaty dolo mimpanan-karena any aminareo fa mijanona any amin'ny taninareo any tena marina zany. Ampidiritsika izy miaraba tompoko. Manao any e? Miaraba tompoko miaraba amin'izay. Manao any ianao tompoko? Miaraba misy anao mbabe. Mahafinaritra ny tompoko. Makasitraka e. Ahoana indray zany tsy tapakevitra zany. Tsy tapakevitra miresantsika foana mikasika ny resaka fanabeazana io. Fa ambadika ilay izy koa zany le hoe le tia mifampianarana mikasika ny lafiny teknika manana anjara toerana lehibe amin'izay ty resaka fanabeazana zay ry tokona falimanana satria resana fotsiny zao hoe amboly anao fambolena amin'ny tany midadasika mila fitaovana zany satria raha heritrandro fotsiny hoentiny mampisahana zany no tena ho kely ihany fa mila fitaovantsika ary zany ingeny tena antom-pisin'ireny le ataontsika hoe fampirisihana zany amin'ny fikarohana amin'le hoe fitaovam-pamokarana zay mifanaraka na hoe adapté amin'le filana zany na amin'le votany amin'ny toetany sy ny sisa hoe raha amboly amina hoe tanana resan'le kipahy iren'le mamiteza tianobotry reny sarotra be ny ampiakatra tracteur ao anatin'izany fa mety le salatsalany zany le kibotana ohatran'izany da aloha raisiny ianao miaraba tompoko. Manao any e? Manao anao tompoko? Manao any? Salama e. Tsara ngasaka mba hanao hevitra kely amin'le hoe nahazo inona moa président Rajoelina iny zavatra azo diny iny fa olona ohatran'ny hitanao tsy mandeha eto ny sécurité ny lalana simba ny ramady potika jirama potika kisetsy potika eto dia ahoana ianao ny azo fakatoavanao zany re ohatran'le mitarika baolina kitrangy io rehefa tsy mahita fahombiazana mihitsy le zoera dia miala mitoeranao anao broan'ny olona ianao fa mitongava zay na malagasy fa azavendrana zay fa misaotra betsaka e ndao ary zay zany fahitan'ny olona le zava-misy ry tokona za aloha dia tena ampirisa any France zao marina fa hoe la comparaison n'est pas raison misy le hoe salon de l'agriculture ito amintsika moa zany raha ohatra jerena amin'ity dia hoe amoara hoe à l'échelle kelikely dia hoe fiarmadady eny antsika amin'ny fiarmadady mba eo daholo ny vokatry ny fiompiana ny fambolena ny fanodinana my transformation kely dia fampiaonana ny tatsika hoe mpamokatra sy ny mpandraraha mba ahafahana manokatra tsihana vaovao na lalam-barotra hafa ihany koa fa tena mijery an'izany ianao ry tokona fahalimanana tena fanalavitra mihitsy ny olona zany tena efa aminatina échelle efa ngeza be ary ny mpanao politika any amin'zareo hatramin'ny filohan'ny république hatramin'ireo tsika hoe chef de parti ireo leader politique any a France dia tena manao lara-pahamehana itsy satria tena mametraka zareo tena zava-dehibe loatra zany fisin'izany salon de l'agriculture zany satria ohatra zao ohatra mivoaka eo zany misy andrele zareo moa zany misy andrele hoe fikambanana isaky ny sehatra hoe mpamboly voatabia resaka ronono sy ny sisy dia mitondra teny daholo zany ny syndicat amin'ireny dia tena mba jereo kosa aloha no resaka tongolo manino tsika manafatra an'izany ariananina dia mba tokony mba jerena ihany satria zany dia isany nampalaza antsika tamin'izay ndrendreo fa misy filana be lehibe zany na any Espagne na any Maroc na ohatran'izany besoin zareo any France afarana amin'izany dia ianao zany mahita an'ireny zany tokony raha fahalimanana dia zany raha nga tena tsy ampohanina mihitsy zany tsy antsika hoe ohatrany eto amintsika zany mahavokatra an'izany lavitra nonareo ary nanay ary mbola bio le vokatra ty aminay fa tena ary raha jerena ny fahatsahany ala Frantsa ohatra tena hoe 5 hatramin'ny 9 isanjato amin'ny ponina eto Madagasikara valopolo isanjato fa tena tonga saina mihitsy ianao hoe tena fahoana ary ny olona no mahavita zavatra ngeza be ohatran'izany fa maninona tsika da aloha raisina anao miaraba tompoko salama miaraba tompoko tafafina topo radio mahafinaritra ohatra topo radio tiako lazaina dia momba le fampianarana teto moa zany tsara ty hoe andoka le mampirenena toan'olona valimana fa raha tamin'ny fotoana zany efa tafakatra any amin'ny valopolo isanjato ny zaza tafiditra teko ary nadanina hoe fitoana vo miala polo mitany
zany fahitazana de fahatarana sasana hoe andeha tsara ny ary tazany presque eto Antananarivo raha tamin'ny avaratitezana momana iny efa misy cantine scolaire boky tsara mihitsy ny mpianatra tamin'izany fotoana zany tsara maso ny loka misy fitena tsara mihitsy am'izao ianao mba mandrafitra ianao eo amin'ny tapenaka fotsiny de rehefa rehetra anao gazety asy anareo mampalahelo mijery tena mampalahelo soa zany na tena mahomeny tatsozela zany tamin'izany fotoa zany misy boky fana betsaka tena betsaka tokoa nafarany garavalomany nampianarana mpiaraka teto tanàna fa tonga de tezany taragafa sasa lo midorana sasa lo hita tena kasamitena lary eo kelikely ny akavytrany efa vola maoka lanina tamindreka efa tanàna koa ny tamin'izany misy école lehibe école tonga de entin'ny ambony entina le am'le tsy fitiavan'olona foto de teo fanarany zava-misy izy de natao foto de sakatry anaty irery mihitsy ary école io tamin'izany fotoa zany tsy toronky nenao izay nanaovako hoe eto amin'ity firenena ty zany misy tompona andahitatena hoe animba fotsiny na zavatra fantatry zao aza fa fiataraty fampianarana setrety re rehefa le fitiavana sy le feliny zany testao fite malagasy de ory avamana fite malagasy zany sapio etoara velatina gaty za za ty parina ananany afo de ika fampasamony raha teo fite malagasy isanana fanamarihana zay ninga tamin'ny resaka tsy fandripahalemina zay niteraka fahafatesan'olona anisan'izany teratany vahiny koreana tatsimo anisan'izany lehibe ny tanàna tarisy ireo hafa ihany koa ny général Misotro Ronono sady mpandalina tantara général Ramakavelo Désiré Philippe zany nanao an'izay resaka zay hoe fa tena mivoana mihitsy am'le soatoavana malagasy isika am'izao fotoana zao ninona ny mahatonga zany rehetrarehetra zany de tany amin'ny vahaolana narosiny de hoe tena tsy maintsy manao fanarenana goavantsika amin'ny sehatra ny fanabeazana eto Madagasikara io tsy tononona fotsiny io tena resaka misy volonté politique io ary misy investissement satria zany zavatra zany mety hoe tsy vita ray andro tsy vita hoe heritaona na roa taona fa ny zavatra atomboka kosa de mba heverina fa misy zavatra tsara vokatra afaka 10 taona no any de zay le hoe de nizao zany mbola afaka taony manarina le izy any amin'ny resaka fanabeazana ary misy vola alefa ao anatin'izany ho an'ny fanofanana ho an'ny fanomanana fotodrafitrasa ho an'ny votoatin'ny zavatra ampianarina sy hibeazana ny tanora sy ny zaza malagasy satria raha zao zavatra hitan'izao zany zao no hibeazana sy ny hoe ivelaran'ny ny tanora malagasy sarotra ihany ny antsina an'izy ho an'ny afaka any aoriana ohatra ny resantsika hoe raha ankizy teraka tamin'ny 2009 am'izao fotoana zao zany saison ry tokona fahalomanana mbola tsy zavatra hafa mihitsy na nefy azy tena ny fiarahamonina zavatra sarotra mihitsy ny afantatra sy andinika an'le hoe zao no mety masoa fa nazy tonga de le mahafinaritra ny mandeha aloha ndaloha raisina aloha ny antso manaraka miarabado manao any salama tompoko eny ary ie ny anahy hoany tsy maintsy na resaka kely mba mahakasika an'le fitakiny nga Trump ny trosany tamin'ny firenena ukrainiana iny hoe tsika malagasy mba mandoa trosa manana budget amin'ny fandoavana trosa hoe tsika amin'ireny trosa lava tsisy fataperany reny isataony isakim-bolana isaky zay anao projet colisée teleférika sy ny tariny reny hoe mba firifiry amin'ny malagasy no mahafantatra mety hoe mandoa trosa tsika sa tsy mandoa trosa sa inona ny letsiny sa inona ny hoe anerana azy zay zany ohatrany hoe mampanipikitika ny saiko ie masto zala rehefa manao an'ireny hoe teti-bolana budget reny de efa misy ao tafiditra ao anatin'izany mikasika ny fandaovana trosa ivelany ny Madagasikara ary ny trosa de tsy hoe mandrapanapaka fotsiny gouvernement fa tsy maintsy alefa anaovana le hoe ratification akana afaka toavana eny amin'ny parlement rehefa vita ratification eny amin'ny parlement izy zay zany le hoe raha le fifandramam-bola sy ny etsetra avy any ivelany reny nanaovana tetikasy misy miaraka amin'ny zana-bola sy ny faharetina namerenana ny vola de isa-taona misy isaky ny rehefa manao teti-bolam-panjakana ny loi de finance initiale na ao koa ny loi de finance rectificative de efa misy soratra ao zany ligne mikasika ny hoe ty voly ty
andoavana trosa misy zany fa tsy hoe afaka jerena zany consultable zany ao anatin'ny site-ny ministère ny finance rehefa jereo anao zany de mahitany hoe ty loi de finance de afaka jerenao fa sarosatra ho an'ny olona tsy mahay asa marika loatra zany sy ny lafiny économie de sarotra be fomba famakina an'le izy fa misy ny volana tokanao am'zany am'leo fandoavana trosa ivelany tena raha ny trosatsika zao tsy mananika ny 4 milliards dollars ny tokora fahalamana na ivelany Madagasikara ndalo raisina indray ny antso manaraka miaraba tompoko allo eny ary salama ny problème eto amintsika ny de zao hoe le rafitra iainantsika mihitsy ny olana rafim-panjanana rehetra le fampianarana tokony any zany ny basy atena any amin'ny fampianarana mihitsy ny bazin'ny firenena rehetra fampiandroso izy fa zany fampianarana zany de ny tena piteny eto zany fampianarana zany ny tena piteny eto satria le rafitra iainantsika rafim-panjanana tsy anaiky an'izany malagasy anapahaizany zany mihitsy zareo mpanjanaka reo ny problème ny de zao zereo tsara ny firenetsika fa soavina malagasy atika mihitsy rehefa potika izina zao ny marehetra mba voelilety airmady rehefa resaka may resaka malagasy atany amin'ny kolotsaina potika zay mahatonga am'de mila révolution ty firenetsika mila fanafahana fara tsy mbola tonga am'izany fanafahana manino reo afrikana be dibe reo ka mahitika frantsay manino tsika malagasy no ohatry zao sa fevetsika ve tena lamosy marina sa lamosy sokatra mavita miarika am'izay mafy indrindra sy nefa tany manan-karena be ty andao malagasy ezaka andao ifo tena mafy loatra zao sotra zalahy iny ary hevitry ny olona zany de oraisina indray ny antso manaraka satria ny hevitra moterabary oraisina ianao miaraba tompoko iverina kely mandeha top radio zany hoe ny tena olana goavana indrindra koa zany eto amitsika tsy mampivoatra atsika de na inona atao eto tsika tsy mandeha am'le fahamarinana mihitsy mba manakaiky mba miezaka manao manakaiky ny fahamarinana fa mivilana daholo le zahatretretra ataotsika zay ny tena anisan'ny olana ka na anao foto-zavitra na anao ino ka tsy entina amin'ny fahamarinana ka mandeha amina feo fieritreretana de tsy ho tafavoaka mihitsy fitsika soatranareo top radio zany loha eo mihitsy zany raha resaka zany moa de misy le filazana hoe risoriso kolikoly akamakama favoritisme le fanomezana tombondany ny antsony eroa tafiditra anatin'ny sokajiny akamakama ihany moa zany de zany ngely mba tonga andreny za zao tena hitanao le mahita andray ny fotodrafitrasa hoe tunnel efa tena hoe 100 taona mahery zany mbola io fa nefa ianao mahita misy tranona orona taty ariny de tsy vetivety kely de mirotana tena hoe fa ahoana ary nahatonga andreny hoe reny fotodrafitrasa natao tamin'ny fanjanahantany reny tena mahateza ngery toko raha falamalina misy andreny le tetezana lalamby inona tena hoe tany za zao tena mahita ny olo hoe hitanao le tsabetsiboka na le pont Sofia efa ela ngereny toko raha falamalina misy ny lova tsara zany navela fanjanahantany ny sasany fa tena mieritreritra fa inona ny tao ambadika zany inona ny tsiambaratelo na miverina am'le zara-tenen'le olona nge tsy manao an'le famarina de mahita andreny maheno azo ohatra misy trano rodana ho ny trano mbola andalam-pamitana zany de nyrodana de rehefa manontany an'le olona zany hoe fa hita mba henonareo moa aiza kosa raha ngatiky de beton ve trano efa mijalaojalo iny de ferasisiny ataondrala ao anatin'le tsy nitentsony atao anatin'le de mahita lalana koa hitanao hoe lalana atao beton tsy hoe lalana koho fa lalana ihany ko atao beton le izy de tsy tapitapitra eo zany de ianao zany mieritreritra efa mahateza kosa io beton io zao rehefa am'le lalana io am'le beton inona tsy mivalina akory ny taonareo ry toko raha fahalamana de efa mikarikary any Mahajanga hitana zany tonga de miary eo le ferasisy kely be da be de hoe inona ary ty na ny dosage le ciment zany de dosagena tsy hitanao tsy haiko tsy na hoe firy saray mety efa tena 10 saray sa firy saray mihitsy ny eo anatin'le izy mety simenitra tsy natao anatin'le prise rapide tsy be de be terme technique ao anatin'le zavatra tianao resahana fa zany daholo le resaka tsy fahamarinana teo satria ty kely ny antony koa de hoe misy raha asa vitana ary zato de mbola misy mahazo an'le izy zany any de iny ndray mitady sous-traitance de makatombany izy zany hoe de la sous-traitance manao an'le izy amin'ny 10 na 10
de eritrereto am'zany asa tokony atao aza de fitaina am 10 kina moa nzahatra anjary am'zany fa de efa mandeha amin'ny atsasany daholo zany a le zavatra rehetrarehetra andao raha sy ny tiantso manaraka ty sao de mba mahasoa ty vahaolana angamba andao za tsy izy miaraba tompoko manao ane salama e allo eny ary allo efa mahino anao zao miaraba tompoko topo radio salama e sotra nandray ty moa efa crédit natao etsona tsy hoe andany andro na hoe tsy fatao de any fa araky le hoe atoko ahoana ny fijeriny loza am'izao fireneko samy tompony tika de samy malahelo mifampiainy bebetaka ny baraiko betaka de tsy lehibe tikery tsy olona malaza tsika de mametaka nytaniny famaniny de matoratsiraka ary moa de nyteny fazy ary rehefa mandrosona da tsy nintsony izy nintsony izy misy teny ny anah moa baiboly any anah zaraiko miringana ny olona no de ina no tsy fahalalana de mifampora porapo de fa izao mba zaraiko mba tsy ho lany ny fotoana ny fifandraisantsika am'le pahary le miteny fotsiny de misy ny tany aman-danitra de nanao ny rivotra nanao ny masoandro amam-bola nametaka ny Madagasikara ho feno arena io de Andriamanitra saro-piaro tsy niany any fa saro-piaro ina moa ny atao hoe saro-piaro ny voninahitra tokony omena azy tsy tia omeny amin'ny hafa ohatra anankiray amavanitsika fa mahatezitra azy tsy misy ray masina afa-tsy izy irery tsy lozika be zany de ina mbola hidivatsika hoe misy ray masina indray hafa akoatrany zay ny anankiray ahoana indray ny ampiveriseratsika ny fanapahan-kevitsika no mahatonga an'izao firenetsika ohatr'izao fa tsy adosoany frantsay na ny karana na ny sinoa fa ny fanapahan-kevitsika izao miady ary tsika miady amin'ny tsy fantatsika ve ny ampiveriseratsika de zay ny bazaraiko amintsika hoe tantarany goliata tsy hitafita be goliata be a ny ampiveriseratsika